Paradis zahay tetỳ Ampangabe Atsimon-drano Antananarivo. Ramatoa razanaparany Lucie izay fantatry ny etỳ Ampangabe sy manodidina ety hoe zoky no vahintsika ato anatin'ny fandaharany. Tany amin'ny taona 720 no efa nanaovana ity asa tanana ity. Naterenay zany zao dia efa reraka loatra tamin'ilay karama isan'andro zay. Satria karama andray andro zay dia rokapoka no azonay Tamin'izany fotoana zany. Dia avy eo zay raha ny karama zay ariary efatra ny manetsa, ariary valo ny miavoketsa andray andro, miditra amin'ny fito zay dia mirava amin'ny 5,000. Dia mamaritra taonjezika zay dia ohatran'izay ihany koa ariary valo ny ray andro. Dia efa mba reraka zay dia mba nihetsiketsika zay mba nanita do zay dia mba ikarika an'io zay. Noho le fahasairanana nahazo anay dia namorona mihitsy zay. Namorona mihitsy zay. Dia inona tonga dia efa le hoe rofisy-bozaka ny angana tamin'izao bozaka ny anganay elefant foronay voalohany. Satria le elefant manko efa nisy le fampisehoana tao Mahamasina dia efa hitanay ajaina tsara iny dia iny nataonay dia avy eo zay naka zirafy indray zay amin'le vola ndraiky eo sanahitanay le sarina zirafy sy ny autrisy dia iny nalainay hatrany hatrany dia efa nahaenindreo zay natafavoaka dia niasa namorona hatrany hatrany niezaka zahay. Dia kangona fa tatoriana zay mba hitanay fa nisy fiovana zany le fahatrana taloha dia mba niezaka niotra ihany zay dia tafavoaka ihany zay. Amin'ity toeram-pivarotana iray manontolo ty ataontsika hoe misy efa eo amin'ny trano eva eo amin'ny 5, 7 angamba ireo. Fianakavianao daholo zany zao reo? Fianakaviana daholo reo tapany avaratra le nidiranareo voalohany io zafikely ny anadahako aty amin'ity atsimo-ty zafikelyko daholo reo. Zafikely sy ny zafy afy zany efa lasa manao ny asa tanana daholo. Zafy afy tony ny zafikely tony. Izy indray tsy nampianarina izy fa mijery le anaovanay eo izy dia mipetrapetraka eny le ky dia mijery dia miraikitra ao am-pony dia mba lainy le bozaka sy ny fia dia mba mianatra izy dia farany ky dia tafavoaka ny mpariary saina. Dia tao anatin'izay fotoana nanaovanareo ny asa tanana zay ve nareo nisy fotoana hoe niofa na hoe mba misy fiofanana angaisina sa dia hoe nareo mihitsy mamona dia nareo ihany miezaka isan'andro? Nisy fiofananay na nany mpianatra anay fa zany hoe herin-tsaina sy ny herim-batana fotsiny nampiasainay. Hatramin'izao aloha mbola tsy nisy nafifan'izay. Dia nareo ve nahatsapa hoe tena nitondra vokatsoa tao anatin'ny fiainanareo le asa tanana? Nitondra mihitsy izy fa ankehitriny izao no ohatran'ny hoe niova kely izy zao. Niova ahoana? Nietsy dia nandeha firy intsony le izy zao. Somary misy olana kely? Tsy haiko mihitsy fa komandy zao nanjara ohatran'ny hoe kelikely izy zao. Fa hatramin'izay izy aloha dia nandeha tsara mihitsy. Ary nahavelona tsara? Nahavelona anay mihitsy. Fa zao zay raha tsy miaraka amin'ny fiompiana sy ny fambolena lasa miverina niompy sy namboly tsara indray mihitsy zany aloha. Tafavoaka dia ohatran'ny vadin-draharanay fotsiny izy zao. Fa tsy fotom-pivelomana intsony fa lasa vadin'asa indray? Mbola fotony ihany izy zao aloha. Satria ny tany manko kely le ty ambanivohitra dia tsy mety raha tsy manao fanampinampy zay. Dia ono ary bebe ao anatin'le akora fototra le ampiasainareo, ahoana ny fomba ahitanareo azy? Efa misy fitoerana fanafarana, vidiana, mamboly, tsy fantatro? Izy manko indray le resaka arifisy zany dia ria Andriba lalana makany Maivatanana. Dia ny any indray ny manangona dia misy maka indray ny avy aty Antananarivo dia mitondra Antananarivo dia maka. Amin'izao fotoan'izao nefa zay zanatany ety aminay indray zao no efa mamory dia indray no akanay. Ankoatran'ny akora fototra ampiasaina dia anisan'ny fitaovana manampy ny tanana ny fanjaitra? Fanjaitra dia ny hety dia fanjay be dia fanjay kely. Fanjay salasala zay no akoatran'izay. Dia eo amin'izay tsika zany zao raha ohatra zany zao ka hoe manao fampitahana ny amin'ny vidiny tamin'ny taloha sy ny amin'ny vidiny ankehitriny, manao ahoana? Ny taloha kely vidiny fa mahalasa be ny vola azo aminy. Zany fa ny ankehitriny lafo fa tsy mahavita ny zavatra kely foana ny valeran'ny volanay tamin'izao. Zany satria zay mivarotra an'ireny baobab ireny zay zao raha mivarotra an'ireny 500 sy 2,000 zay ny zavatra azon'izay tsy mahavita ny indray andro. Nefa ao anatin'ny iray andro zay indraindray rehefa tsy mandeha ny tsena ray amin'ireny ny lafinay
Indraindray ray amin'ireny le madinika ireny a 700 sy 1000 koa ny vidiny dia tsy mahatafita anay. Dia izay no mahatonga anay manao azy amin'ilay fambolena. Dia rehefa tsy azonay amin'iny dia mba fenofanon'ilay fambolena kely. Fa taloha izay raha mivarotra tahaka nytony baobab tony izao a dia midinay 50 ireny, 100 ireny, 50 sy 200 nefa tsy larinay 3 andro ny vidin'izay. Zany. Dia nareo ve misy olona maka eto aminareo sa tena hoe miandry an'ilay vola avy amin'ilay olona mandalo fotsiny? Misy maka indraindray fa tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona lafy iny izao a dia mitambotsitra mpanao komandy aminay satria amin'ilay tany tsy mbola milamindamina dia tsy mety mihiditra ry zareo. Dia miaina dia ao anatina trapahisanana anakely zany sahirana mihitsy izay izao amin'izao aloha. Eo amin'ilay fangalana ny akora fototra zany zao manahoana amin'izao koa sa hoe tena miaty mihitsy aloha zany zao fa hoe aloha misy ihany izy satria rehefa tsy lanina ety dia alefa ny an'iny komina. Zany hoe nareo zany mamoaka entana mivoaka ny ivelany ihany koa. Raha misy ny komandinay rehefa tonga ny komandinay dia mamoaka izay. Teo amin'ny 7 taonako teo zany nanomboka nanao an'ity asa ity. Rehefa tsy nianatra intsony dia tonga dia asa tanana? Rehefa tsy nianatra intsony dia tonga dia asa tanana no natao satria ity no navelan'ireo lovan'ireo renibeko teo aloha izay nivahiny teo. Dia nianatra sa nampianarina sa maso mijery dia nandrafitra ny tanana? Araka an'izay moa hoe talenta koa ngala izy dia efa asa fanao ny ray aman-dreninao dia hainao fotsiny. Dia tsy mampianatra moa izy zany mampianatra ihany hoe izao zany mafanatsarana ity izao fanaovana anazy. Fa ny hoe nianatra koatran'izay a tsy nisy olona nampianatra fa dia ianao no miezaka manatsara n'ilay zavatra zay ataonao. Izy ity zany bozaka no hatamatamatra fa le paozin'ilay zavatra ho ataonao no jerenao dia ianao mandrafitra anazy sy voaka azy tsy kelikely na baobab io na camelin io na inona zavatra ataonao na dia izay elefant resahan'ny bebe teo izay azy. Le rofia misy efa miloko sotra zany ahoana ny etsoana manko mahavazana anao sady mandoko nefa ato koa misy rofia efa miloko zany hoe nareo zany sady mahandro mandoko sa vidy rofia efa vita sa nareo ihany mahandro rofia mandoko azy? Ny anay tsy mba mampiasa kelikely tahaka an'izay ny rofia fa tonga dia amina kilao maromaro mahatratra 100 ary noho izany dia mandoko ianao. Fa ny antony mahatonga ty rofia ao anatin'ilay montage rofia miloko ity zao a ambiny efa avy nanaovany ohatrany hoe mba tsy ho very mba tsy ho very dia hamatoranao indray anaovanao le montage satria zany izao amin'izao fotoana izao moa dia efa miova angamba ny zavatra rehetra dia efa misy hoe firenena indray tsy andefasana bozaka izy nefa tia no asan'ny tena no izany koa zany tena tsy maintsy mikaroka hoe ahoana nafahana mba manenjika an'izay etaetan'ny client zay mpamokatra aminao. Azavao hoe izay hoe tsy mila bozaka zany hoe ty anatin'ity tsy bozaka no atao ato? Tsy bozaka zany ty anatin'ity fa ity rofia ity indray a le ambin'ity rofia ity indray no ataonao solon'ity bozaka ity satria tsy mety amin'izareo le bozaka. Zay zany ny zavatra atao indray amin'izao fotoana izao ho an'izay mitaky an'izay fa izay tsy mitaky an'izay moa zany dia bozaka ihany. Fa ny bozaka ihany koa misy ny bozaka mety atao amin'ity asana ity, misy ny bozaka tsy mety zany atao arakaraky ny zavatra atao ny habeny ny akeliny arakaraky ny hoe ty bozaka malemy mety souple amin'ny foriporitra misy mibozaka voafotra tonga dia tapaka dia misy karazana ohatray zany le bozaka ity zany zao ty ampiasainay ity a atsoro ny tena ampiasainay raha ho an'ny zavatra kely tahaka an'ity caméléon ity fa zavatra lava tahaka ny baobab 2 metra sy ny girafe reny a dia mampiasa na bozaka mba enjakenjana ary tsy maninona fa very koa tsy maintsy ampiasainay ao anatin'le izy. Dia ao anatin'izay le akora ampiasain'izay bozaka zany azontsika atao hoe mety misy hovidiana ary mety misy tsy hovidiana? Mety misy hovidiana mety misy tsy hovidiana satria ianao indraindray rehefa manenjika komandin'olo ianao dia tsisy fotoana dia mba manakarama ianao tahaka ny tenin'ny bebe teo hoe taloha izy mba nikarama tamanao la dia mba sondraisana ianao mba manakarama bakana bozaka. Miverina ve ilay vola masonkarenana nampiasaina dia mba misy tombony mahavelona ve zay zay mba tantarao? Amin'izao fotoana izao moa zany izay zavatra dia somary manahirana satria
raha ny zavatra fanao zany hatramin'izay a dia tena misy tombony zany le asanay mahavelona fianakaviana mihitsy ary satria ohatra reto amin'ity fokotanina ity zany zao fa lasa ohatrany hoe tsy izay menakavy intsony le zanak'izy menada intsony zanaky bebe teo sy le anada no manao sy nitrandraka n'le zavatra fa lasa miditra hatramin'ny fokotany dia noho izany a noho izay zavatra igny amany dia mahavelona le zavatra na dia to hoe zao zany zao tena sahirana ny amin'ilay satria mikorotana fiainana dia mikorotana koa ny fitadiavana kanefa mahavelona an'ilay zany na dia toko izay ary ny masokarina izay laninao a dia miverina foana iny fa tsy fotsiny ohatra ny androany hoe androany ianao namoaka masokarina na ohatra hoe 10 000 ariary a dia hiverina androany iny tsy izay fa raha hoe androany ianao mety namoaka masokarina 10 000 ariary a fa ary mety raha lafinao iny rapisy dia mety hoe eo mba 18 000 ariary na 20 000 ariary dia eo amin'ilay ataontsika hoe le mpanjifa makanisy ity indray ary mba tiako anontaniana tsy peko eto zany fa le gasy moa zany nibetsaka tonga eto dia le mpanelanelany le mpanelanelana zay tena io koa zany tena mavoan'le mavoanay mpanao satanana io satria raha ohatra zao rany amin'le olona tompony any le zavatra hoe vidiny ohatra hoe arzatiny hivarotany azy any dia tonga le mpanelanelana raha fa aveo a dia alainy empolo hakany azy eto aminay dia lasany fotsiny le 70 amboniny dia zay nefa manao le asa zay no miketrika anazy hatramin'ny androny bebe hatramin'ny androny dadabe dia polisareo lasa mitavana fotsiny an'izay zavatra ray fa ny anay moa zany raha ny client tonga eto avokoa na ny gasy na ny vahiny miara-miasa aminay avokoa zany avatra moa zany dia hoatsika rehetra zay mety mba mila nyity zavatra ity zany dia ty amin'ny parka Analamanga parka ty no misy ny tena mpanamboatra azy nanomboka tamin'ny 1957 ity asa momba ny rofia ity dia hasaina hatanandro zany zay te hiara-iasa aminay ihany koa tsy ny hoe na ny mpanjifa ihany fa zay rehetra te hiara-iasa aminay indrindra hampivoarana ny asa tanana malagasy dia raisinay hatanandro na araky le teny tifantena teny hoe misy te hoe na dia hitondra fampifanana ro anay satria zay zany nanomboka hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy nisy an'izany hoe ity mba nanofana anay fa matetika ary moa zany zay ataony lasa tohatra fiakarana ho an'ny hafa